Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Antsony maty. Tantara nosoratan'ny Fiompiana Ravuniaina. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Iainan-tantely, Angolapity. Niaraka tamin'ny Nalzao sy ny Aina Razavy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Rotsy fitiavana. Antsony maty. Andro voalohany. Malagasy FM. Tena efa tsy androko tsony reto a. Zany hoe Mba akozy e. Dia efa ela be mihitsy zany naniry an'izany hoe ho any Japon zany a. Teraka ihany izy ity ny farany. kalma lesy lara taksa kalma ela. Mbola misy herinandro be zao ny ity voalasy. Aiza. Zany Ataovy resaka misy volombavany kosa lesy redia. ary tsy maraka vaovao mihitsy any ry taksy zany. Nisy fiovana re. Nisy fiovana kely hono tena emotra le daty. Ny akanjoko aza ao efa vita. Le ty efa hoe mandeha amin'ny larobivy aranga. ataovy ihany ity ny matory am-pianarana. Zao hoe lasa kitonatonana rery teny hivaty teny. Eno kosa dia faliana raby anazy foana e. Ka marina neky izany ry Lily e. Azaka ty ena lesany entan'ilay efa vita zany a. Le tiako lesy aza mandreraka eo a. Mangina teo lafatsa. Toala mikitroka be. Fa inona ny ataoko ato e? Tia maninona koa ny zareriny ato. Ohatra fa lasesa daholo ary ny olona. Misy plaky itsy aloha itsy. Ao hoe vakina. Bienvenue chez Aokigara. Misy teny japonais very eto. Tsy haiko aloha ny mamaky azy. Eto misy teny frantsay. Ino izany voasoratra izany? La forêt de la mort. Zone interdite. Ahoana? Toerana tsy azo aleha zany ty toerana ty. Eny e. Dia inona moa zany ny ataoko aty e? Aokigara hono. Fa aiza zany ty? Dia ahoana koa no natongavako tato? Matahotra be azany ka. Marina tsy misy feom-borombolo koa zany. Aleo hialy eto aingana ka. Tsy mahavita mijanona rery eto aho. Fa zanak'iza kosa amin'ny tomany be zany e. Iza kosa ny olona mikitra mafy be zany. Anatin'ity ala mikitroka be ty ve dia isy olona ka? Sa misy olona ankoatra ato e? Aleo ty adavoko izany olona izany. Iza koa ny andeha rery eto? Itsy aloha itsy izao misy olona. Toa-batsaratra izy. Anatonaka ny ranaty resahako amin'izay koa mba misy nama. Za rery ve namakivaky an'ity ala mikitroka be ity? Koratsy adalako. Andraso ve azafady e? Azafady e. Manahoana tompoko? Taksa aloha ny anarako e. Fery tato amin'ity ala mikitroka be ity re za dia izay ny atsoko anao e. Ny akanjonao koa moa fotsy be dia mora tazana kely raty io. Matahotra koa za le andeha rery ny tena marina re. Sady aleo misy namana foanako.
Afa ihany matsonindro no ndray. Sahoana hozy ianao ka? Malagasy FM. Sarokenatra kely ianao zany a. Sa tsy mahita resahana ve? Mama, matotobe ty. Io aloha io koa misy. Andriamanitro, fian'olona miantonantona kely be da be any amin'ny hazo reny rehetra reny. Andriamanitro, maty androany. Tsy hijanona ato kosa. Aleo maty raha-pitso raha samofaty any. Vonjeo e, mama! Vonjeo! Tranabitsy aloha itsy. Tena zany efa tsy afaka mijanona fa enjehan'ilay tolo ireny. Vonjeo e, mama! Vonjeo! Inona koa ry nofo iny e? Nofo hafahafa be zany. Mba manofo ratsy ihany fa iny kosa tena ratsy be. Nianjera tao amin'ilay antsana hony a. Niezaky ny tsy nakany any saingy betsaka loatra ireo olona nienjika dia teo ny faraheriko. Nianjera avy eo. Tsy haiko tsony toy n'ilay nofy avy eo fa taitra avy hatrany a. Hala mikitroka be. Hala mampitahotra. Inona moa ny anaran'ilay ala teo? Aokikara. Ay, izay mihitsy. Aokikara. Ary ohatran'ny efa inoko ange izany anaran'izany e. Malagasy FM. Le ala be hitondrany Ramose talianay zany. Ala kitroka Aokikara. Amakivaky ny ala zany zay ary hamonjy ny tendrombohitra Montfuji. Dia inona moa zany ny tian'ilay nofoko lazaina ka? Aleo hoe tedaviko kely atao amin'ny internet momba ny ala io. Aokikara. Na ihany koa hoe ala-pahafatesana. Ito zao misy lahatsoratra kely milaza momba an'ilay ala. Hoe vakina. Ny alan'ny Aokikara dia ala kitroka be ao amin'ny tendrombohitra Montfuji izay hita any Japon. Noho ny akanton'ny ala dia marobe ireo Japonais ny safidiny hamono tena tao. Olona teo eo amin'ny 20 isa teo no hita faty tao ny taona 2013. Nanomboka teo dia ala voarary izy io. Tsy nahazo nidirana intsony. Betsaka ny tantarany ary mbola feno mistera aloha hatreto. Tsy azo kokoa zany ka. Toerana tsy azo alefa ny tondrananay. Hafahafa. Ka hoana ry zalahy? Efa vonona ve nareo? Tena efa 2 andro angesy izy. Vonina no inona moa zany ry Lilia? Sam'ilay fitsangatsanganana le sy ry vaina. Ohatray. Ay zarytsika zany. Ahoana marina no ny anatin'olona azy zany sady. Ay ve. Zary le sotra tsy afaka ndraiko. Ohatray. Fa maninona koa le sy ry taksa? Ny vola aza ange efa naloha e. Ka lafo be ange ny fiainana any e. Ohatray. Tsy manam-bola ny amin'izany ary zareo ambakôzy. Atao matotra le sy raha taksa. Matotra be zany raha edia. Matotra be zany ry Lilia. Tena matotra. Za tsy be fa za tsy manam-bola. Raha ianao kosa aloha taksa no milaza fa tsy manam-bola. Tsy mino an'izany kosa e. Sady no mihitsy aza io no teny tamin'iny hoe raha manana okazion andehanana ny Japon ianao dia andeha na ohatrina sarandalana. Dia izao ny okazion dia tsy andeha ahoana ndraika. Sady tamin'iny efa tsy andronao eriko. Fa ahoana e? Inona tena marina? Misy inona?
Malaga FM. Ahoana? Tsy tiako ange le toerana ale. Zay ngamba marina. Eny e, zay mihitsy ka. Ialahy koa lesy tena tsy azoko mihitsy. Toerana milay be ny ity hitondrantale atsika e. Ko tsy tiany lahoana. Angahy lamba efa tany. Olty redia. Ahoana e? Any Aokigarany io no hitondrana antsika e. Tsika fa sady lany vola mbola very faty ihany koa. Alesy aleo ilamina. Ohatray, fa nareo koa ve ahoana? Fa maninona zao any Aokigaraka? Angatoerana mampitahoatra be zany ny taxi. Fangatsy ianareo ny tantara zany ka. Mba ataovy resaka misy volombava koa lesy izy ity bainina. Mba akozy fa tena tsy maharaka ny tantaran'izany mihitsy aloha zay. Aokigara ho ana ihany koa hoe forêt de la mort. Tena ohatrany mbola tsy henoko ny tantaran'izany ary taxi. Tairo aloha mba tantarao e. Hitao Ka ampetrahary aloha dia tantaraiko anareo e. Sokafy tsara ny sofina. Dia ahoana zany redia? Maty any daholo zany reo ankizy ireo. Sao dia mba tokony teneniny ny tale. Fa tena marina ve ity aloha zany ry taxi e? So dia mba amin'ny tantara angany fotsiny ity alahy. Marina letsy zany a. Ohatrany tsy azoko koa lisany hoe inona moa no tokony andaingako amin'izany. Fa ny mahagaga dia hoe maninona ny any mihitsy ny safidiangy atale. Toerana tsy azo aleha nefa zareo ange ho any e. Ary sao dia mba mila sorona ary any dia izay ohatra ny hitondran-taly antsika any. Sorona inona kory Lilia? Zaniko. Aza dia manao evi-jaza ho andry. Malaga FM. Mety mitombona koa aloha zankozin'ny Lili zany a. Hita hoa lesiko. Nefa tsy haiko e. Reso ihany aloha ngy atale. Toerana tsy milamina ho any any. Tena alao izy resahana aloha ka. Sao dia ho fatifaty foana any. Izay mihitsy ny dia atao e. Dia ahoana tany? Raha ny fanazavana dia hoe ala mikitroka be io no Aokigara ioko. Ie dia misy toerana amin'io ala io ny azo ale dia misy ny tsy azo ale. Ie, raha araka ny fanazavana dia hoe tsy misy tokony hampanantsika hono. Misy mpitaradalana antsika ny toerana ary azo are tsara daholo izay toerana ale antsika so tsy dia antsika. Dia resa lahatra amin'izany ve ianareo e? Taxa. Raha tena mampidi-doza io ala io tsy hampidi-doza ny fiainany amin'izany mihitsy ngata le. Hita ho ako. Na dia ny fitadiavam-bola tahaka n'inona aza ve dia anao an'izany izy. Mahazo matoky lahy. Tsy misy maninona tsika izany any. Iza mbola tsy mahalala izay fanarahany amin'ny sonoa namany ihany. Mba tsy azo kokoa tondry taxi tony ka. Fa inta nefa ny olanao e. Ka tsy izany angery zareo fa zaho e. Hoe ahoana? Inona indray? Na nofo ratsy be momba ny ala io za alina. Le nofo ve lesy? Hay nofo dia izany no nadalanilana eto. Olty lesy redia. Misy dikany le tsy nofo iny fa tsy tonga ho azy Mampile akoa ianao ty ka. Tsy misy dikany re zany e. Sainao fotsiny angamba no mety hoe lasa lavitra loatra. Tsy izany mihitsy ry Lilia. Fambara loza iny nofo iny amiko. Dia tantarao indray aloha izany nofo izany e, tantarao. Ay, ka ianao tsara ary fa ho tantaraiko amin'ny lisany. Malagasy FM manan'olitra ho anao teo. Antsony maty. Tantara nosoratan'ny Fiompiana Raviniaina. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina Tantely, Angolapity. Niaraka tamin'ny Nalzao sy ny Aina Razavy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Rotsy fitiavana. Antsony maty. Mbola hitohy.